Toute classe, toute voix, les racistes avant de avec une navarre du président régional, fan Yanuava, la Congrès, sauf tout sauf, c'est-à-dire Mangataka, ni président national de GFM, et tout le fait que j'ai pas ni ton Congrès national ni GFM, Mangataka président national, bah, il s'en est. Vahoaka manakanja volanina na maniantso nataony atoko politika ho atsika bureau national izay voateny indray hitantana ity atoko politika ity mandrindreo fotoana manaraka ho atsika ampizaika zay volanina marobe eto amin'ity toerana ity ny volateny dia teanolotra nidera sy ny laza sy ny sandra ary voninahitra man'ny Andriamanitra izay nanolotra antsika izao fifaninana izao. Marina fa mikasa isika, nandamina isika, mikarakara isika, nefa kosa raha tsy izy ny nanendry dia tsy tanteraka izao. Koa manamafy izay rehetra voalaza teo aho misaotra azy isika ary mankasitraka mifandarana. Tompo lasy tompo vavy izay hoe tonga amin'ny kiodalana sy valinandro anana ny tantara eo anefany atoko politika kidiona fandresena ny fanitrany eto Madagasikara isika. Andriamantoa filompandolo fitotona taona lasa izy rehefa naneo fahavoloranao ny andamina fiainan'ity firenena ity dia nanapa-kevitra ny nanorona izao antoko izao. Rehefa no tanterahana ireo asa manandraikitra no zay tokony samy no toko politika dia nandray an-tany nametrana isika, nametrana ny lamina rehetra araky ny fiheziny lalàna manakely sy ny fitsipika ifampifihezana ny toko politika zafifena. Tafatsangana dia taona lasa izay tamin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana janoary roa ambin'ny folo sy roa ambin'ny folo ny toko politika. Nandritra izay fotoana izay dia nanao miasa izay tokony ho sany. Tonga fotoana ankehitriny izay anaovany atoko dingana hafa indray akoatra izay rehefa vita. Ny atoko politika izay rehefa dia atoko politika mijoro ara-dalàna. Atoko politika izay mikely fanjakana malana ny taratasy ara-dalàna sy avaozy isa-taona isan'ny fahatelompolo volana avrily. Atoko politika izay sandraka manerana ny Madagasikara. Hitatsika eo rehefa avao fa feno ny faritra roapolo, feno ny distrika 5 ary nefa
mila matotra ny commune rehetra manerana koa ny alo izy ako azy any dia tiako fisaorana sy fankasitrahana rano fotsiny fa izao zaika be zao tanteraka izao fionameatsika izay fehezany fitsipika ifehezany antoko politika zao tanteraka dia no miasa mavitrika zay tanterana no bureau national analamanga izay anolako somanao manokana andreo matofo fa afindreny ataotsika izay nandray fitenenana teo manao fisaona fankasitrahana andreo matofo ny amin'ny aina vely ny volan'olanina ny fotoana izay nampiasaina satria andro manarina raha mitapitra azo no nanatotsana sy nanatenana izao manomana izao makasitaka tomoko zao manaprofo fa bureau régional anankiray dia tsy olo ny efitrano anankiray amosahirana mosahirana ny tompo hitany toerana ray manaraky nyfolina satria tsy hitako tsony zay toerana sahafatsika eto ampifanaka nandraiky saorana fankasana tompotrano nanaiky nandray zao fiorana politika izao atiako manao fisaona sy fankasitrana manokana ho andray mandreny pasteur Christian Maël Petronio Valy nanaiky ho aseo sehatra ary ho atsangana amin'ity anio ity misaotra manokana national izay nanaiky ijoro hitantana an'ity antoko ity misaotra atsika am'izay miaraka amin'ireo mpitarika aziazy manerana ny Madagasikara toka eto na fovola ianareo satria taona nandehanao plana taony amin'ny lavitra nandeha taxi-bus nandeha tamin'ny fiaramonokana na fohy fotoana ianareo na fohy asa manana na fohy akola na fiarakovoly na fohy zavatra maro no ny fitiavanareo an'ity antoko ity no ny fitiavanareo ny ampatrona Madagasikara no ny fitiavanareo ny anoratsika ny kandidatsika koa ankehitriny any tsy lavaka satria efa tsindrin-daona ianareo araky ny tapaka ny fitondronamen'ny ireo mpamorona ny toko politika na ny collège des fondateurs izay nanangana ny toko politika gideona fandresena ny fahatrana eto Madagasikara rehefa nagneny fanamana filompanorona ny pasteur Maël André Christian de Tolé teny amin'ny commission tamin'ny fadimy volana aogositra fito ambin'ny folo manolona ny fahafantarana sahady ny daty ny fifidianana ny filoham-pirenena izay fa tsy hoeriny tsony manolona ny idingana sy ny lalana rehetra izay fa tsarapetraka amin'izao fotoana zao ka ahitana soritra fa hototosa amin'ny tody ny fifidianana manolona ny fanajana ny lalàna sy ny fitsipika manankely eo anivony izay tantana ny toko politika dia miantso fivorina zaika be mba ahafahana mandray fanapahan-kevitra ny amin'reto manaraka ireto dia ny anamboarana ny bureau national iray ny anendrena ny filo national tantana izany bureau izany ny andraisany bureau national sy mizaika rehetra fanapahan-kevitra ny amin'ny anorana candidat ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary andray fanapahan-kevitra amin'ny fanavaosana sy ny fanitsina misata amin'ny fesy ny fitsipika anatin'ny atoko ary no filovina
torotra-kevitra izay maroso ko amin'ny fomba ofisialy no anaparanay fatotosa somatsara zakabe koa manasa ny propolitika nasionala mba androso etiany dia manasa le matonga anatymananareo amaky ifanapakevitra ofisialy raisy zakabea alohany dinatsika fanaparana ampanetentena zany nanambarana amin'ny fomba mezimezy orentanitra fanapahan-kevitra zay raisy ny bureau nasionaly amin'ny tamin'ny zaika be tya ary dia anatanterahana ny fanolorana amin'ny ray amaneny pasteur Marion André Fiscale ho candidat filoham-pirenena ho président izahay mpikambana amin'ny bureau national miantoky GFM na ny Gideona fanesena ny fahantrany eto Madagasikara zay solona ny matora kovoan'ny Léopard filoha national miantoko tena dia manambara sy manaiky eto anatrehany congrès national miantoko izay natao teto Antananarivo anio fa 1 martsa 2021 fa ny pasteur Marion André Christian de Donné no atolotry ny antoko ho candidat fidianana ho filohan'ny républicaine Madagasikara zay atao amin'ny taona 2020 sy 2021 dia saina ny mpikambana atao miantoky GFM isaky ny rafitra sy isaky ny ambaratongany ny mpikambana rehetra ao anaty fikambana apokalypsy eto Madagasikara ny komity manohana ny pasteur Marion dia ny KLPM zany ny fikambana politika sy fikambana tsotra zay vorona anohana ny fomba fijery ny antoko isika managatsaka nafa na fiaviny na finoana io na arakivavana io na arakilasy sosialy io anohana ny firotsahany pasteur Marion André Christian de Donné mba ahafahantsika mandesy ny fahantrana araky miantso nataon'Andriamanitra azy ho an'ity firenentsika ity natao teto Antananarivo androany 20 martsa 2021 izany fanapahan-kevitra sy zany fanambarany zany manao siniany zany ny filoha nasionaly ny vice président nasionaly ny secrétaire nasionaly dia ny président Rakotovoan'ny Léopard vice président Roger Francis ary ny secrétaire national administratif Ranarmanina Raymond manasa mizaika ny ampaitsana manasa ny GFM mampizaika ampaitsana iray zay rehetra nanatrika congrès misaotra tompoko vaka mitsangana atao antsika manaiky amavesatra anao andriamato pasteur Marion Christian de Donné maisany manaiky araky ny fanapahan-kevitry ny
saika nasionaly tamin'ity anio faraika amby folo volana marsa araky ny taridalana zay menanay amma filo nasionaly araky ny taridalana nomena ny bureau nasionaly zay voatendrinay tamin'ny toko politika mandritry ny dimitaona araky ny ahitahitapolony mpiamana zefeferma rehetra manerana nosy sy mifandrindra malagasy vaoka malagasy zay mifaneraserakaiky dia amin'ny fomba ofisialy no anamarany tenanay fa ny kandida amin'ny atoko zefeferma amin'ny fividianana filoam-pirenena amin'ny titona ity dia andriamato Maïona Christian Dieudonné. Tutti fotoana nandrasana atrively memy izay ary manantena fa tsy hitsibaka na andany ny etaetareto vaoka marobe sy ireo zay manerana Madagasikara anaiky atsitrapo araka ny fahendrena zay men'Andriamanitra anao eo amin'ny fanananao ny fahamarina sy ny fahaizan-tantana ary ny fahaizana miara-metana dia tsy salasala izay nanombotra anao ho kandidata eto politika. Ary ampianarako manokana sy ampianarana eto politika manerana nosy dia volona izay anao eny atsiozavatra. Ary anao molona mampiasa zay rehetra dia ampatanonanao Andriamato fo satria alohan'ny andraisan'ny président manomboka zao dia président Maïona fitenenana dia ho ataotsika ampitsanganana sady fandraisana azy ny hena zanahary eo taio ny tanindrazanay